hey, manaona ny zanak'ampelezana, manaona ny zanak'antoerana, talileo ty Longomaro. Aloko Longomaro, zao ny resaka. Mafampana ndray any raha politika eto amin'ny tany Gasikara. Ka amin'ny maha-olona manana fijery vao ahy, de zao ny lazay. Ho anareo mpanohitra ny tiako tenenina voalohany. Ho anareo mpanohitra de zao ny tenenina. Ho tsipon'olona tsirairay avy nareo rehetrarehetra reo, de ho gadrainy tsirairay avy satria tsy mahay manohitra. Matoa tsy tafavoaka anareo ny boly laha hatramizay ka hatramizao, de satria ny fomba fanoheranareo mihitsy ny tsy mety. Raha hanana fanoherana mafonjy nareo, zay tambokany de zavatra telo tsy maintsy hajainareo. Voalohany mila mahay mitabataba nareo. Mitabataba nataonareo hatramizay ka hatramizao, de tabataba tsy nahay tambokany satria tabataba mitantara fotsiny sy mitaraina le zavatra tsy momba ny zavatra tsy mety. Tsy ampy zany tompo. Raha ny fitantarana ny zava-misy, hoe mangalatra ny ministra, manodikodim-bolamena, ny mpitondra sasan-tsasany, mangala bato ny seny zany rehetrarehetra zany, tompo koa efa fantatry ny vahoaka daholo. Tsy mila nareo hitantara azy. Amplificateur ihany angambany nareo. Fa matoa manjay an'ireny resaky reny nareo de tokony analyse no apportevanareo après. Hahafahan'ny vahoaka milaza hoe tonga any amin'ny olona tokony hanadihady sy hitady vahaolana ho anay marina ny hafatra zay teneninay momba ny hala bato sy momba ny fanodikondinana harem-pirenena. Fa tsy tonga kosa any amin'ny olona zay justa hitanisa sy amplifie ny zavatra efa fantany. Efa fantatry ny vahoaka hoa zany efa iaina ny zavatra rehetrarehetra ny fantsana sy ny karazany zany. Fa ny anjaranareo en tant que mpanohitra de mila nareo mitondra analyse vaovao. Ohatra omeko anareo ny resaka volamena. Ny resaka volamena ohatra nisy ny fanodikodinam-bolamena hoy nareo. Ny tokony ataonareo amizay zany de hoe zay fanodikodinana volamena sy fanondranana volamena antsokosoko zay ve. Inona ny tena ho voka-dratsy no firenena, ary inona ny tena mahasarobady ny kitikitiana ny volamena. Ohatra omeko anareo amin'ny fanazavana ohatra de zao. Ny volamena tompoko amizao fahatongavan'ny BRICS zao, zay fikambanana ekonomika iraisan'ny Brésil, Rosiane, Inde, Chine, Sud-Afrique, sy sasany zay nanampy azy taty aorina nisy an'i Ethiopie sy Egypte zay raha tsy diso aho. Reo rehetrarehetra reo sy ny Turquie raha tsy diso aho. Fa reo rehetrarehetra reo zany de mitady hoe hanova ny vola ampiasaina amin'ny tsena iraisam-pirenena mba ho volamena amizay, na ny volan'ny firenena tsirairay avy no ampiasaina eo fa tsy ny dolara sy ny euro tsony no idomina ny sehatra iraisam-pirenena. Hany ka miazakazaka daholo ny rehetrarehetra mitady volamena mba hanatavenany ny reserve-ny deviziny. Ny devizy ahafahany mifanakalo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny banque centrale rehetrarehetra, ny firenena rehetrarehetra ato ambonin'ny tany dia nampihena 5% isan-jato, be de be zany 5% isan-jato zany ny reserve na dolarany, ary de nisoloin'izy ireo or daholo zany. Ka zay ny mahatonga ny olona miazakazaka manka or any amitsika. Ary tsy any amitsika ihany ary fa eran-tany. Ka ny or-tsika io tokony ho tazomitsika, tsy tokony avoakatsika satria hampiasaina ho solo ny devise, hisolo ny euro sy hisolo ny dollar io ato ho ato. Mety ho tafavoaka zay tetiky ny Chine sy izay moa ty Rosiane zay fa mety tsy ho tafavoaka koa. Fa nefany be de be ny probabilité hatafavoaka azy satria i Chine ny deuxième économie mondiale, raha tsy première akory ary Rosiane na première exportateur na énergie eran-tany, ny gaz sy ny pétrole zany. Ary qui dit énergie, qui dit énergie, dit économie. Ka zay zany tokony ho apportevanareo amin'ny fanazavana. Tsy zay no ataonareo fa de mitantara vao may mameriny ny zavatra efa hain'olona nareo. Ary faharoany manaraka an'izany ara, teneninareo ratsy mipainareo amizay ny vahoaka zay tokony ho hamboninareo ny morale ny hanohana anareo amin'ny mahampanohitra anareo de lazainareo fa T2 venjana daholo ny gasy. Misy ara ompainareo reny ny sasany. Ny sasany aminareo manko manompa reny ny vahoaka. De zany rehetrarehetra zany tokony hovainareo zay fomba fiasa zay.
tapitra hatreto satria manomboka miditra amin'ny virelany politika nareo tapitra hatreto ny politika Facebook zay ataonareo isanandro ajanono zay faharoa manaraka an'izay tsy mampety ny fomba fitantananareo ny fanoherana de satria firaisankina ihany no voizinareo hatramizay ka hatramizao tsy ampy ny firaisankina tompoko ny firaisankina manko de hoe raha misy zavatra manjony ray aminareo de avy nareo miray hina manohana azy arabola na ara moraly de mijanony eo de aveo samy maka ny lalany amizay aveo koa amle fanoherana tsy ampy tsony zay mila nareo tsy vitany hoe miray hina fa mila nareo miray aina miray vatsy miray hery atambaro ny hery arabolo io ny hery araka ny réflexion io atambaro mila miaraky nareo zany fa tsy ampy le hoe firaisankina vous êtes hatramizay ka hatramizao vous êtes incapable de créer un collectif tsy afaka mamorona collectif amatotra mihitsy nareo zavatra ataonareo ara de mifanompo amizay nareo ny ekipan'ny sasatsasany amy team na ny miara manonja manompa ny ekipan'ny Steny fa hoe Judas ny ekipan'ny Steny zay milaza hoe nareo mihitsy ny tena Judas ny ekipan'ny Herga Jonar Mampianina manendrika ny ekipan'ny Steny manendrika ny ekipan'ny Herga Jonar Mampianina de miady antrano toy ny valalankaro nareo tsy mety zay ovay manomboky zao zay ary ny fahatelo amy fomba fiasanareo en tant que mpanohitra zany tsy mety dia tsisy organisation matotra ny organisation tokony ataonareo de tokony manana président nareo manana mpisolo tena inona moa ty conseiller politique matanjaky nareo misy trésorier manana mpitondra-teny nareo de sy ny raha fitsaretsaretra manodidina an'izay raha fantatry ny olony nareo fa matanjaka ohatry zay na ny sasansasany amin'ireo mpitandro ny filaminan'ireo na ny olona ambony civily any amin'ny fitondram-panjakana isantsokadiny an-tanatohatra any mety hivadiky hanoananareo koa ane satria amy zavatra toytony matetika misy foana no tsy d'accord amy fomba ataon'ny fitondram-panjakana na ireo maramily reo ary fa hitany nareo fa tsy de matanjaka de sady gajainy nareo no tsisy olona handanaraka nareo zany fa raha fantatry ny sasansasany amireo nareo fa tena matanjaka bien organisé mahay miresaky miray hina miray vatsy miray aina ary fahatelo bien organisé tsara misy chef misy trésorier misy mpitondra-teny ny trésorier manko de ilaina foana ny vola ohatry am'ireny ankizy na hazo ny bomba lacrymogène na caniculaire reny ohatry raha bien organisé nareo tokony misy vola kely nalefanareo tany am'ireny olo reny zay naratra de nanampy azy mahatsiaro tena misy mpanohana reny de vonina hanohiny tolona zay ataonareo fa raha mbola mijanona amizao ataonareo zao nareo de tsy ho tafavoaka mihitsy sosikevitra ameko anareo kely ohatra ny président mendrika anareo amizao fotoan'izao iaho amin'ny fizotrany tejara amizao de sy teny Andriana Solony aiko tsy hoe pomba ny sy teny Andriana Solony aiko na hoe ty hanonona ny anarany foana fa au moins izy no sahiny teny ohatra nefa tsy sahiny zareo gajaina hoe hifampitana isika any amin'ny seritra iraisam-pirenena any amin'ny organisme international zay miaro ny tontolo iainana raha alefanareo io toliara sand io zay ny tenenisy teny tam'izay ny fotoana zany de tsisy masa managaty azy ary faharoa manaraka an'izay am'le resaka ao fahaisana miresaka fa tsy vitany hoe mitaraina foana amy zavatra tsy mety izy ohatra ny resaka momba ny budget ny état 2025 ny teti-bolam-panjakana 2025 marina fa tsy économiste izy de tsy de voadétaillé tsara le izy fa au moins le fanazavany mba azony sarababem-bahoaka fa ho ana économiste mbola be de be ny zavatra tokony tenenina amin'ny budget 2025 fa nazanona zany misy zavatra nytenenina fa tsy mianina fotsiny izy miteny fotsiny hoe tsy mety zao hoe manao an'izao sy zao ny mpitondra kehitriny manao ny tsy mety non manazava koa izy am'le izy ka sy teny Andriana Solony aiko ohatra mety afaka mety ho président nareo na koa raha tsy etson zay manazava bebe koa momba ny resabola satria ny tena problème Madagasikara ny fahantrana de resabola mila tsika mamorona vola
voatanatsika tsara ny fizerenan'ny vola fa zay moa video hafa manokany zay mbola horesahako amy manaraky fa zay sy zay ny tiako tenenina aminareo raha resaky maimaika fotsiny aho ka raha tsy vitanareo manatanjaka tena amizay resaky zay zavatra telo zay mahay miresaky nareo mahay miray hina sy miray aina sy miray vatsy ary fahatelo bien organisé tsara dia non seulement ho samboriny olona foana nareo fa tsy haomby mihitsiny mazava ho azy ny tolona ataonareo zay sy zay ary no izy rilongo maro isany fa mbola handefa hafatra koa ny mpitondra ankehitriny satria amy maha olona tsokombany aroa ary satria ny mpitondra ankehitriny mbola eo amy fitondrana amizao fotoana de tsara raha omena hevitra tsara koa izy mba hanatsarany ny fiainam-pirenen'ny tany Gasikara ary indrindra mba tsy ho tonga amin'ny resaka lasa sanatsiny zany resaka herim-pamoretana foana ny tafika zay am-pelatana hanome hevitra amy fitondram-panjakana ankehitriny aho satria zareo ny mitondra fanjakana ho iaho tsy hoe momba azy na momba ny mpanohitra fa momba ny hampanjoso an'i Madagasikara ny tanjona ka dia hanao video ho an'ny mpitondra fanjakana aho amin'ny aorinan'ity video ty misaotra betsaka tompoko lahy sy tompoko vavy amy video manaraka andray merci aby olo maro